Mandranonareo makany amin'ny assurance aro maka vola fazanana assurance AVA aro ny vahoaka tenareo koa misaratanarana dia izao an'izay ho taranankareo zay assurance aro manolotra anao ny vaovao. Bijouterie Ravaka manolotra anao vaovao. Takarivan'ny 4 aprily 2022 topoko lasa topoko vavy ankafaliana no iarahana aminao ary tsy dia nantokatrannao amin'ity takarivan'ny alarobia ity manasanao zay anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao ito amin'ny fahita lavitra ma TV mbola mifantoka amin'ilay nandanina ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana ny akamaroan'ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao lalam-pifidianana izay iteraka zavatra maro ito amin'ny firenena ankoatr'izay ihany koa nitarika fanohan-kevitra zay ny ny toe-karena ny fisina sokatra saika ondrana tsokosoky ihany koa dia izany ho tanterina amintsika zany amin'ity takariva ity tsy adino mitondra ny lafiny sosialy ny sehatra ny fahasalamana ihany koa indrindra ny ady atao amin'ny aretina tazomoky atao Madagasikara dia hoezana ny tatitra izany amintsika fa ny akon'ilay nandanina ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana aloha no anomboantsika ny fampalalam-baovao ary amin'izao takariva izao fiovana maromaro no entiny ny lalam-pifidianana izay nolaniny ny solombavam-bahoaka iny isany amin'izany ohatra ny amin'ny fanomanana ny fifidianana ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana ny famoahana ny tetiandro anao tanterahana ireo karazana fifidianana samihafa eto amin'ny firenena isany ahita-piovanana ihany koa ohatra ny fandrafetana ny lisy-pifidianana eo moa no fanazavana no entina Andriamatora Kotonarivo Thierry izay filoha lefitry ny CENI ho arahantsika toy izao manaraka izao ny andindiny vaovao. Mitaky andraikitra siasa vaovao hoan'ny voameramalo tena misahana ny fifidianana ny lalàna vaovao momba ny fifidianana izay vonololaniana teo anivon'ny antenimiram-pirenena hoy ny filoha lefitry ny CENI Kotonarivo Thierry raha mizana ho an'ny gouvernemanta irery ohatra ny famaritana ny datim-pifidianana raha ny lalàna nisy teo aloha dia lasa manana andraikitra manoloana ny sosikevitra ny datim-pifidianana ny CENI raha ny voalazan'ny lalàna vaovao mahakasika ny tetiandrom-pifidianana raha vao ivoaka io lalam-pifidianana vaovao io dia anjaran'ny CENI zany no manolotra volavola tetiandrom-pifidianana eny anivon'ny gouvernemanta izay hamoaka amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny datim-pifidianana ka manome toky ny vahoaka malagasy zay fa raha vao mivoaka manan-kery io lalam-pifidianana vaovao io dia tsy hiandry ela ny CENI ary efa vonona amin'izany fiovana entin'ny lalam-pifidianana vaovao ihany koa ny momba ny fempotoana famarana ny fandrafetana lisy-pifidianana ary ny famerenana ho mpifidy fitonjato ihany isaky ny lisy-pifidianana ny fa 5/10 ny volana May indray no tokony ho atao ny famaranana tanteraka ny lisy-pifidianana ny olana kely zany zao dia ity raha ohatra ka tsy mivoaka hanan-kery alohan'ny fa 10/10 ny volana Aprily ho avy zao io lalam-pifidianana vaovao io dia tsy maintsy manatanteraka ny voalaza ny lalam-pifidianana manan-kery amin'izao fotoan'izao zahay zany hoe tsy maintsy anao famaranana tanteraka ny lisy-pifidianana ny fa 10/10 ny volana Aprily ho avy izao fa raha ohatra moa ka mivoaka alohan'ny fa 10/10 ny volana Aprily izao hanan-kery io lalàna vaovao io dia tsy misy ny famaranana tanteraka ny lisy-pifidianana ny fa 10/10 ny volana Aprily izao fa dia miandry ny fa 10/10 ny volana May. mikasika ny bileta ampiasainy amin'ny fifidianana dia manome safidy ny CENI ny lalàna vaovao na ampiasana bileta tokana ny bileta isaky ny kandida amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny lazany eo anivon'ny CENI fa raha ampy ny enti-manana dia hiezaka hitazona ny fampiasana ny bileta tokana ny voameramalo eo tena misahana ny fifidianana